Miarabantsika rehetra manaraka an'ity orinantsary ity fanabeazana arabola andiny fa 17 zany no ifampizarako amintsika amin'ity anio ity izay resahana mikasika ny atao hoe fandanina tsy ampiheverana izay mety hitarika any amin'ny fahantrana somary itodika amin'ny lehilahy zany amin'ity fanabeazana arabola anio ity satria de ny toetoetra ny lehilahy zany no tena ifampizarantsika amin'ity andiany fa 17 ity. Misy efatra ny traika efa hita teny anatin'ny fiarahamonina mahatonga an'io ataontsika hoe fandanina tsy ampiheverana io zany. De hoe inona moa zany ro efatra reo ho an'ny lehilahy moa zany no tena horesahana amin'ity anio ity. Atomboko amin'ny tsotra indrindra angambe zay efa mahazatra antsika de hoe mandany vola ny fanaovana sipa na ny ihany koa hoe ny fiarahana amin'ny vehivavy maro. Tsy vitsy amintsika lehilahy angambany no mahalala ao anatin'ny fiarahamonina na ao anatin'ny fianakaviana na akaiky io na lavitra fa tsy laozan'izay lehilahy efa manambady amanjanaka manao ny toetrany bloky homamboatseva ka sady mamy atsy no finy aroa ka na de eo ary lay vady amanjanaka de somary mbola misy doublure misy triplure ihany koa zany ny sasany zay tena niterahany misy vola daholo reny rehetrarehetra reny ka lay vola tokony atokana ho an'ny ankohonana de manjary lasa mizarazara be ary miteraka fahasiarana zay mety hiteraka fahantrana misy ary raha ohatra ka tsy ampy loharano mbola. Raha te hivoatra atsika amin'ny fitantanam-bola atsika lehilahy de fadio alohany mizarazara vola amina vehivavy maro sy miteraka amin'ny vehivavy maro satria maro ny enti-manana no tsy ampy amin'izay fotoana izay. Raha izay ny faharoa de mbola miankina amin'ny fitonatenantsika ihany de miresaka zava-mahadomelona. Tsy vitsy ny lehilahy no variana amin'ny resaka ataontsika hoe miankin-doha tanteraka mihitsy amin'ny resaka sigara amin'ny resaka toka. De io moa zany ataon'olona fanoharana hoe sigara anankiray nge ka mahavidy briky anaky 10 ohatra zany ka raha janonao ny sigara de mety mantsangana trano ianao kanefa be dehibe aloha zany ny olona tsy mifoka sigara no tsy manangana trano fa resaka fitantanana io. Ohatr'izay ihany koa le hoe ny 700 ny lozam-piarakodia nge de vokatry ny amamoan'ny sofera de ny 700 zany inona ho an'le olona nisotro rano fa nisotro toka zany no 700. Resaka fitantanana io fa fanoharana sy fananarana fotsiny ireny fomba fitenenana ireny. Ny zava-mahadomelona indrindra fa ny toka zany ao anatiny de tena mahavariana fa raha ity Antananarivo renivohitra aty zay aloha no hitako de manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 12 alina feno foana ambara de gaga ianao fa amin'ny 1 de efa misy olona mamo eran'ny tanàna amin'ny 1 amin'ny 2 amin'ny 3 amin'ny 4 feno mamo. De ny aty amin'ny faritra iva moa zany zay misy anay de mikatona amin'ny 12 alina ambara miaraka amin'ilay tabataba be de manomboka amin'ny 2 am'izay no voaendaka ny mpisotro toka. De zay moa amoron-dalana misy anay de me fotsiny sisany ny atao fa ny mahavariana kay ny olona rehefa mamo de lasa miteny frantsay fa rehefa normal izy de miteny gasy. Ohatra hoe aty aminay misy an'zany amin'ny 2 maraina misy mamo voaendaka zany de miteny hoe police police aide moi sady mitsiraro eo amin'ny arabe eo. Feno an'zany ny tanànanay satria vola an'ny lehilahy no safidiny hisotrona toka ary nisy fotoana nanao kajikajy amin'ny maha-toekarenana mo ny lehilahy zany rehefa misotro toka de manodidididina ny 5 alina eo ny vola laniny misy ary mahatratratra amina ray hetsy mihitsy indray mandeha misotro toka miaraka amin'ny namana ny toka ny labiera ny tsako moa zany ao anatin'izay zavatra izay. Mila lanjalanjaina ihany zany volantsika lehilahy amin'ny fitoroana sy fisotrona toka io satria anisan'ny fandanina tsy ampiheverana reny ka mety hiteraka fahantrana ho antsika. Ny fahatelo de miresaka teknôlôjia. Tena be dehibe ny olona no taitra amin'ny resaka fivoaran'ny aira sy ny aitao. Ohatra hoe ny finday fotsiny am'izao tsika am'teny zao fa misy mahatratratra amin'ny 5 tapitrisa 9 tapitrisa ny fankatsary sy reny pitsopitsona ordinateur sy ny anina reny matetika de be tsika no voasarika amin'le zavatra reny ka na de efa manana ray ary de tsy mionona fa manampy 2 manampy 3 de mipamorona ihany koa
mahalala an'izay finiavana sy fitiavantsika zay de zany trandrana l izy a satria ny volantsika no tadiaviny raha ohatra ka tsy maintsy mampiasa volantsika am'ireny teknôlôjia reny a de katsy tsara le atao hoe retour à l'investissement dikan'izany de hoe reto fitaovana ampiasaiko reto a ataoko mampidibola izy a de miverina ny vola rehefa avy eo aka ohatra anankiray ohatra hoe misy fotoana zao zay manao an'ireny sekoly ray aman-dreny reny tany amin'ny taona roa mby folo sy roa arivo tany hoany de ny zavatra nisy tam'izany a manofa sono de niofana sono tam'izany a efatralina ariary de izany hoe sakiny manao isan-kerinandro zany de mandoa efatralina ariary ny ray volana nefa misy efatra ny ao anatiny de za moa zany ny tompony andraikitra tam'izany de nanaovako anazy a lasa nandeha mividy sono tao analakely tam'izany mbola ny akay ny marika nalaza tam'izany a ampli anankiray a de misy bafla be anankiroa teo amin'ny telo hetsy teo eo ny vidin'le izy de rehefa kajiko zany a le efatralina ariary anaovana école des parents anankifolo a de lasa efatretsy ariary kanefa ny vidin'lay sono a telo hetsy ariary de samy vidy a tam'izay fotoana zay a de miverina le vola ary mety misarika fanampiny ihany koa matetika mantsy ny teknôlôjia de arantirantiny ny zavatra tsara ary arantirantiny le atao hoe zava-baovao anatiny raha makafankatsary anankiray ohatra de ny tena mahafankatsary mifankatsary de le atao hoe capteur ao anatiny misy le APS-C misy ny atao hoe full frame de ny zavatra misy a ohatra hoe misy fankatsary anankiray full frame zany zao a akanao sary de iny mitondra ny atsara an'lay sary de ny zavatra misy a ohatra hoe nividianako full frame anankiray zao tamin'ny fotoanandrony a na nydidididina ny ray tapitrisa mahery kely teo am'izao fotoana zao fa misy fito tapitrisa ny full frame de rehefa nampitahiko satria orinasa ray any namoaka anazy io hoe inona moa zany mahalafo be anty anankiray ity de rehefa tena nijerena le sary zany hoe le lentille le objectif sy ny capteur mitovy ihany zany hoe mitovy ihany zany ny sary 124 mégapixel fa kosa ny mahalafo be an'le anankiray a de izy a misy wifi zany hoe inona moa zany ilana le wifi zany hoe azoko piana à distance izy zany azoko rehefa mamindra anazy amin'ny ordinateur zany de tsy mila câble intsony misy GPS inona ny lanan'le GPS zay mampiseho hoe taiza ny toerana anisan'ny fankatsary io a tamin'ny andro sy fotoana tahaka an'izao de akoatran'izay moa ny resaka endrikendrika sy ny resaka filtre ao anatiny zay ny nandoavana fito tapitrisa zany hoe le akamonao hitsangana de alohanao mividy ale lafo be de misy télécommande manapika azy ilay tsy fantatro inona ny antony a fa ina moa ny antony ilako an'le GPS hoe nandeha tany Isalo a de hita anatin'le sary zay hoe any Isalo misy an'le fankatsary na ihany koa hoe nandeha tany Dego a de hita hoe tany Dego zany hoe toerana misy anahy koa zany de efa vidiko lafo be tany anatin'lay fito tapitrisa mila mifeny volantsika isika lehilahy amin'ny resaka teknôlôjia any manana fiara moa de ny resaka piesy ny kojakoja maro isan-karazany fa io voizina ombenombeny le hoe fitongilanam-pitantanana anatin'ny miralenta satria ny vehivavy a raha hividy ataontsika hoe akanjo eo amin'ny 5,000 na 4,000 na ataontsika hoe 1 ary tsy maninona de miera amin'ny lehilahy izy betsaka amintsika no mandahy tsy ame 2 alina 3 alina nlay vaditsika fa isika kosa rehefa hividy an'le teknôlôjia lafo be amina tapitrisany a tsy miera mivaditsika tsika rehefa mividy kojakoja atao am'lay fiara na le moto a tsy miera mivaditsika lasa fandanina tsy ampiheverana ihany koa ny resaka teknôlôjia telo zay ny efatra farany hita tamin'ny traikefa sy ny fanadihadina natao a de ny resaka famonjena ny fianakaviana ny fianakaviana de anao no andry anteherany raha tafita ianao zany na hoe manana fidiram-bola mariny zany ny ray aman-dreny de tsy maintsy anaovana valy babena satria izy no nikolokolo sy nahabe atsika na mpianatra ny taiza ka nahatonga atsika olombelona be tahaka an'izao kanefa misy fetrany a misy fatrany ny azosika amonjena ny fianakaviana fa be misy ao anatin'ny fianakaviana de tsy maintsy misy ny olona mindram-bola lava de ny olana amin'ny fianakaviana raha tsy very ny volanao a de very ny fihavanana ka ny akamaroantsika rehefa mampindrana vola amin'ny fianakaviana de alohantsika manary ny vola toy zay ny fihavanana satria raha hoaritsika ny fihavanana vokatr'ilay vola de lasa ikorotana io fianakaviana manontolo io
Ny anatin'ny ankonana ihany koa ny fianakaviana ihany koa de misy ny olona lasa miankin-doha amintsika lava. Nenay ohatra zao de misy an'zany de tsy menatra mihitsy le fianakaviana miteny hoe efa ela any tsy nendram-bola tany aminareo fa mba ampindramindray aloha satria anao zany lasa banky mandehandeha anatin'ny fianakaviana. Misy an'zany hoe mividy entana izy roa tapitrisa ariary na telo tapitrisa ariary de ianao no akany an'le vola de raha aveo alohany tsikelikely aty aminao zay mbola tapatapaka ihany koa. Ohatra hoe mba alohanay roa hetsy isam-bolana vola telo tapitrisa amin'io de eritrereto hoe le mpandehanany eny le isam-bolana tsy voaja fa mbola misy volana voadingadingana ary tsy sody hatramin'ny farany ary ny hafarany. Ny fampiantana ka mahatonga an'ilay fianakaviana miankin-doha de hiteraka fandaniana tsy ampiheverana amintsika ihany koa ka mila lanjalanjaina. Zay ny traikefa kely tiako ifampizarana amintsika lehilahy ao anatin'ity andihany fa 17 amin'ny fanabeazana ara-bola ty de hoe tandremo ny resaka fandaniana tsy ampiheverana zay matetika mola izy tsy fananiana kanefa misy akony aty amin'ny fitantanana ny volantsika ka mety hiteraka ny fahantrana na ny fahaseranana. Apatsahiviko fa efatra no hita atao anatin'ny traikefa ndresahako farany teo de resaka fanampiana ny fianakaviana. Ny talohan'zay ny resaka mikasika ny teknôlôzia, talohan'zay ny resaka mikasika ny toka sy ny zava-mahadomelona ary ny tena zava-doza de miresaka vehivavy satria tsy ray tsony ny ankohonanao fa lasa mizarazara maro de mizara tahaka an'izay ihany koa ny vola ka mety handalo fahaseranana ianao raha ohatra ka tsy ampy ny loharanom-bola. Makasitraka antsika rehetra jery hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray.